efa ndresaka n'izay ako ny fandalovan'ny rivodoza ianao izay antsika mitoetrano ny fanampiana hoentin'ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fitaterana nabakabaka ho an'ny toetrabonina vokatry ny fandalovan'ny rivodoza farany teo ho an'ny tsy miankina dia maro izy ireo no nanatanteraka izay voatsirambiny tanana izay ny 17 marsa lasa teo ohatra dia efa nitondra ny anjara birikiny ihany koa ny kompania mpitaterana vahiny miasa eto Madagasikara ary natolotra ho an'ny BNGRC ihany koa zay. Raha tombanana arabola ny fanampiana samihafa avy amin'ireo mpandraraha mpisehatra eo amin'ny fitaterana anabakabaka dia tafakatra 700 tapitrisa ariary ny fanampiana ho an'ny trabony. Miara-mientana na ireo mpisehatra eto an-toerana na ireo kompania avy any ivelany izay miasa eto amintsika. Taoriny ny fanampiana izay efa natolotra ny BNGRC ny talata lasa teo dia nitondra anjara birikiny ihany koa ireo kompania vahiny. Ny Air Austral dia nanolotra bodofotsy sy fitaovana samihafa ho an'ny zaza madinika raha tsy laza afa-tsy ireo. Ny Ethiopian Airlines dia nitatitra cargo 3 tonnes niainga tany Qatar niazo any Madagasikara. Nanolotra 12 tapitrisa ariary ny ACM ary 2.5 tapitrisa ariary ny avy amin'ny Rogers Aviation. Ny 14 martsa lasa teo dia efa nitondra fanampiana mahery ny 20 kilotany marotsetra ny Assist Aviation ary androany no nisy ny sidina roa hafa nitondra fanampiana ho an'ireo toerana tena voakasiky ny rivodoza.